Ho an'ny foibe mpanadinana LTC Ampefolo dia 30 no voasoratra anarana hiatrika ity fanadinam-panjakana BEP ity ka 520 tamin'izy ireo no tsy tonga nanatrika izany. Mpiadina miisa 30 no miatrika ny fanadinana BEP etsy amin'ny foibe mpanadinana LTC Ampefolo, foibe mpanadinana iray ao anatin'ireo 12 eto amin'ny faritra Analamanga. Mpiadina miisa 520 amin'izy ireo no tsy tonga nanatrika izany fanadinana izany. Amin'ny ankapobeny, nizoratra tampila-minana ny fanadinana ho an'ity foibe mpanadinana iray ity. Ity zany dia BEP moa zany dia secteur tertiaire ny amin'ny LTC dia misy filière anankitelo zany G1, G2 dia G3. Dia ny LTC zany mizara centre roa, misy centre LMA dia misy ny centre LTC Ampefolo. Dia raha teto amin'ny centre LTC Ampefolo zany jerena dia ny mpiadina zany misy 1030 dia ny absent zany 55. Dia ohatran'izao zany fizaran'ilay izy. Misy zany le G1 na le secrétariat misy mpiadina 114 dia absent anankiefatra, 4 absent. Dia ao amin'ny G2 zany na ny comptabilité gestion 612 dia ny absent 36. Dia ny G3 304 dia ny mpiadina fotoana zany 15. Dia amin'ny ankapobeny zany misaotra ara-dalàna zany le izy. Dia izao maraina izao zany tsika malagasy dia rehefa avy eo droit commercial dia raha rivan'izay économie dia droit civil. Zay zany fandarana dia tsy tapitra moa ty examen ty raha tsy amin'ny lakamisy maraina. Ny taranja malagasy izay ihany taranja tokana hitambaran'ireo mpiadina miatrika ny BEP no nisantatra ny fanadinana tamin'ity maraina ity. Antony ny adina raha nambaran'ireo mpiadina. Azo ihany. Inona no tena andresana fanatin'izay lahatsoratra ny toe-tsaina tsy mivoatra. Sy ny fandrosoana. Toe-tsaina tsy mivoatra no mahatonga ny fandrosoana tsy misy eto Madagasikara. Eo amin'ny matière folo. Dia roa maraina ray ariva izay. Arakaraka le emploi du temps. Ny toy tamin'ny droit commercial, ny taranja économie sy ny droit civil ny adina androany. Raha pitsy kosa dia hiatrika ny taranja frantsay, mathématique financière, ny droit fiscal, ny mpiadina manaraka ny secteur tertiaire izay ahitana ny G1, G2 ary ny G3. Aharitra hatramin'ny alakamisy izao ny fanadinana BEP.